ny fantantsika malagasy tsy rariny ty mangetaheta ambony lakana ity, tsy mety milamitsaina amin'ny fanaovan-dratsy. Rehefa ao am-piangonana dia Jesosy Kristy no sefo no filoha, fa eo ampiasana kosa, eo amin'ny fiainana andavanandro dia ny demony, rebellenga, rebeny famitana, fiatsaram-belatsy no atao patron. Aza manao krismasy Roda, krismasy ny maty eritrery, jamba ny fifikirana amin'ny seza ka mitady ny fomba rehetra anono ny fahamarinana. Aza manao tam-baovao ny lekely, ny taona fotsiny vaovao fa izy mijanona ho totakely. Aza manao tam-baovao ny adala, manao n'Andriamanitra ho tsy misy ka andeha hitsambaikimitsipy maty ny nefarana. Miala ny saritavany seny ka tena niseho tamin'ny tena endry izy amin'ny fitaovana nampanaovan'ny fotonana azy. Tsisy zay tsy malala na netoterana ny avenivelany fa fiatsaram-belatsy, famitana ny vahoaka, fanodikodonana ny safidy ny vahoaka, tsy niteny Tomasy ny marina, tsy nijoro amin'ny fahamarinana mahaletena azy. Nampiasain'ny olona ny ordonnansa tsy ara-dalàna, noterena ny maramila sasany andatsabatra ho an'ny kandida filona fanjakana. Maro ny osoka sy ny alabatra kanefa dia nijerena isany fotsiny zany. Raha vao any isany io, tsisy ilana an'io na kely aho. Tena krismasy ny maty eritreritry, tena tsy rariny, tena tsy rariny ny tsy miteny eo an'ireny marina. Fangatahantsika, fangatanay, fangataha raha vao any isany io dia raha vao daholo ty fitantsika. Enatra tanteraka ho an'ny firenena iny tsy kombakomba nataony seny iny sy mpitondro, ary tsy angina isika, tsy anaiky isika, fa misy ary tena misy ny zavatra niseho amin'ny alalantsika ireo karazana osoka tsy fanarahan-dalàna, fanodikodonana safidim-bahoaka. Mariako tsara fa tsy niteto Antananarivo renivohitra ihany no nisy izany alabatra sy tsy fanarahan-dalàna izany, fa tena manerana ny nosy mihitsy. Ireo izay naneho ny tsy fanekeny izany alabatra izany, fanitsakitsahana ny lalàna velona, dia nandefasana mpitandro ny filaminana ka nampiasaina daholo ny hery. Nisy zany zavatra nitranga tany Toliara zany, ilazy eo ny avy any Toliara milaza hoe zao ny tena nisy tany. Ary tany Tomasiny zany ho avy ny solotena andefa avy eo, milaza aminareo aho fa tsy rariny ry havana ty zavatra manjo ny firenentsika ity. Fantatro fa manam-boninahitra vitsy izay nahazo tombontsoa manokana, ireo manambotra, mibaiko, manao fampirorona mahatonga ny terrorisme d'État. Mino aho fa mbola misy kosa nefa manam-boninahitra mba mihaino ny feo ny fieritreretana. Ka na desena manao an'izy ara izy afa tsy manara-dalàna dia namaly izy. Nisy, tena nisy. Araka izany dia tsy nisy ny ihany no androm-panjakana tsy nijoro tamin'ny fahamarinana sy ny maha indépendant azy fa mifaly vatenany, fa nisy koa ireo androm-panjakana sasany izay nisany Hortense nanao an'ireny ordonnance tsy ara-dalàna ireny.
mangataka an'ilay zay zao hoe mba avoy hortense satria tena nisy zany mitatsika mivaliny rehefa avy eo ohatra tsika mpanao politika ohatsika mpanao politika dia memerina indray ny antso tsy afaka hijery fotsiny izao fanapotehana ny tanindrazana malalatsika zao isika manao antso avo ho amin'ny toko politika rehetra aho tonga ty fotoana tsy maintsy ampivondronatsika ny hery aoka tsy ny fitovikevitra aoka tsy ny diserdisy no mahatonga atsika tsy hanambatra ny hery andresentsika zao tsy fahamarinana sy fampirajiliana ny malagasy zao fa tsy rariny fa andao hiaraka anavy ty fireneny ty isika tsy mora ny andraikitra miandry atsika ary ilaina fahasahila lehibea zany mijoro amin'ny fahamarinana zany manao antso avo amin'ny fiarahamon'ny firenena rehetra na ny société civile ihany koa fantatray fa miezaka ianareo mba tsy endany amin'ny atsina ny eroa mba mijanona le neutralité nareo fa tena androanika amin'ny ranombary raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao zay tsapanareo sy ny ilazanareo ny fahamarinana dia makasitraka anareo zay ny teny fa tokony tsy ekena iny voka-pifidianana teto Madagasikara natao iny makasitraka sy momba anareo izahay ry transparency internationale eninay ny vokatra avy any New York avy any Berlin avy any amin'ny toerana hafa fa ny teny ianareo hoe miantso mpanao politika fikambanana rehetra ny malagasy ray manontolo tsy anaiky an'iny tsy anaiky an'iny tsika avy matavina tsy anaiky an'iny tsika avy miantso atsika koa malagasy na anatin'ny vondrona politika na fikambanana na syndika mba tena ampivondrona ny hery fa tanyndomondoza tena fa loza no manjo ny firenetsika kehitriny manampy zany dia na ny mpitondra fivavahana azy tsy rahariny ry havana zao fampahoriana vaoaka malagasy zao misy te hifikitra amin'ny toerana dia managadagada fotsiny manapotika ny fahamarinana noho izany ndretotsika tonga amin'ny voreto dia tsy anaiky fa hijoratra amin'ny farana koa manao antso ao aminareo ary aho amin'ity fotoanyity eto amin'ity toeranyity vonina hiaraka vonina hijoro ary vonina nefa zay adidy sy andraikitra mba mijentsika ny firenetsika fa mijaly loatra mahantra loatra mangeta etam-bolo lakana ireo voaka malagasy mazava ny voalazan'ireo ray aman-dreny ireo société civile koa dia mino aho fa hieno arak'izay fahaizanareo mino azy izy ireo